Amen. Miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy-masina. Sotran'Andriamanitra tsika tafahoana indray amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao ka dia hifampahery, hifampizara ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra indray androany. Mapetrako sady ny fanontaniana sady lohateny ny fiaraha-mivavaka sy ny fampiarezana ataontsika androany hoe miandry valim-bavaka ve ianao? Miandry valim-bavaka ve isika? Miandry valim-bavaka ve izaho? Hiary hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindra, ry Jesosy Kristy, fanahy masina, misaotranao mandrakariva izay midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao tompo, amin'ny fiasanao, amin'ny famindraponao, amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao no mamelona anay, ianao no mikarakara, ka mbola ahafahanay mantanteraka ny asanao ary indrindra mihaino izao fampaherezana izao. Ianao no mampahery, ianao no miteny, ka dia irao ny fahainao masina, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany. Ampangino izay tianao rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta, ary mitenena araka ny fombanao fa voninikainy koa ny mpanomponao. Saotra indrindra. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny lohateny efa nambara teo dia ny ho ifampizarantsika izany dia hoe miandry valim-bavaka ve ianao? Miandry valim-bavaka ve izaho? Miandry valim-bavaka ve isika? Inona no tokony atao eo anatrehan'izany hoe fiandrasana valim-bavaka izany? Inona no takian'Andriamanitra? Inona no takian'ny Tompo eo am-piandrasana ny valim-bavaka, na hoe raha te hahazo ny valim-bavaka ihany koa araka ny sitrapon'Andriamanitra indrindra. Dia ovakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa, toko fahafito, ny 110 ka hatramin'ny 110. Ten'Andriamanitra iaintsika matetika izy io fa androany dia azavain'ny Tompo sy ambaran'ny Tompo hoe miandry valim-bavaka ve isika? Inona no tokony ataontsika eo anatrehan'ny fiandrasana valim-bavaka, na hoe raha te hahazo ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany no nahavitan'i Solomona ny tranon'ny Tompo sy ny lampanandriana, ary samy nataon'i Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa noheveriny atao tao an-tranon'ny Tompo sy tao an-dapany. Ary ny Tompo niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe: efa reko ny vavakao ary efa nofidiako ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra, koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranon-orana, latsaka na asiako mandany ny tany sy ny valala, na anaterako areti-mandingana ny oloko, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetri-tena, ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary ahasitrana ny taniny. Teo amin'ny 114 ny vakitsika, avy eo mety voaloatoizantsika moa izany. Tenin'Andriamanitra ataontsika mety hoe fahay-tsy anjery ary izany fa amin'ny olona maro, amin'ny kristianina na amin'ny olona mpanaradia, azo atao hoe mafimafy moa izany ilay fiteny azy hoe manaradia fotsiny eo amin'ny sehatry ny fiaraha-mivavaka eo am-piangonana. Efa misy tompona andraikitra eo, efa reo zareo ilay diakona, diakona, ny mpiandry, efa reo ny pasteur, fa ry zareo no lazaina fa olona izay natsoina amin'ny anaran'Andriamanitra. Fa ny kristianina be sy maro dia matetika mieritreritra hoe tsy anjaranay izany ny mivavaka sy miandry valim-bavaka, fa anjaran'ny zareo izay natsoina amin'ny anarako. Eto ny tantara faharoa dia
tamin'ny tokanana ny tempoly. Ary io tenin'Andriamanitra io dia natao ho an'ny zanak'Israely sy ho an'ny olona rehetra izay Israeliana zany Jios teo amin'ny sehatry niaraka tamin'ny Solomona. Dia araka ny teny teo zany vao vita ny tempoly sy ny lampanandriana dia napetraka tamin'Andriamanitra zany ho tokanana. Dia nanao fety be zareo nanao fihaonana sy fandaminana fa noho ny alina izy 112. Ary ny tompo dia niseho tamin'ny Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe misy zavatra tsindriana kely ihany koa zany fa matetika ny valim-bavaka na ny fisehoan'Andriamanitra tsy dia hoe ary ho hitantsika mazava dia hita mpahabe maso dia iny ny olona misy miteny amintsika na manambara amintsika, fa rehefa tena tafahoana amin'ny tompontsika tsiraray avy ao anatin'ny famasinana sy famarinana tahaka ny niomanan'ny Solomona teto. Tena niomana izy, be da be ny fiomanana azontsika vakina ny eo aloha fa lavalava betsaka ny fiomanana nataony, fa tonga Andriamanitra niteny taminy namaly vavaka. Zay zany tena antony sehoan'Andriamanitra hamaly vavaka. Ary zay ny tena tanjontsika kristianina rehefa miaraka amin'ny Jesosy inona moa no tena hiezaka atao, inona moa no tena tokony hoe andrasana foana fa tsy ny mba ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra. Dikany hoe miresaka amin'Andriamanitra rehefa miresaka ianao zany miteny mangataka vavaka dia tonga ny tompo mamaly vavaka. Zay ny tena zava-dehibe. Ary valim-bavaka araka izay heverintsika zay aloha amin'ny ankapobeny, fa hitantsika eto hoe inona ny valim-bavaka ataon'ny tompo. Dia hoy izy ny tompo hoe efa reko ny vavakao ary efa nofidiako ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Ajanontsika kely eto ihany koa zany fa araka ny teny teo raha ho vakiantsika misy tenin'Andriamanitra be da be mamaky eo fa tambolohany io tempoly io dia neverina tena hoe tena tsara ao Andriamanitra ary tao mihitsy izy naneho ny voninahiny namaly vavaka. Fa no nataon'ny olona tsinotsinona na ilay tempoly ary nataon'ny olona fivarotana araka ny fiteny mihitsy hoe nanaovana business natao fivarotana, dia ao nanaovan'ny olona varotra sy fanararotana. Fa Jesosy ny teny mihitsy hoe nidioviny alohan'ny nampianariny tao, efa nisy fampianarana amin'izany teto rehefa alohan'ny niditra tao Jesosy na mpianatra dia nidioviny ny esoriny daholo ireo zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra reo zay vao nanomboka ny mpianatra tao izy. Fa na izany ary dia niteny izy hoe ho ravan'Andriamanitra io, ho rava io, tahaka ny ohatra nataony hoe ho rava mandritra ny 3 andro fa ho atsangako ao anatin'ny 3 andro dia nahafatesany zany sy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia arak'izay teny izay zany anaty fonosana kely fa tenin'Andriamanitra manasantsika hieno ny vidéo maromaro ao anatin'ny fiaraha-mivavaka vidéo ity zany amin'ity hoe ho avy Jesosy Kristy miomana ianao fa efa nazavaina, misy betsaka ny fanazavana fa isika izao ny tsiraray avy natao hoe tempolin'Andriamanitra, isika no tempolo ny fanahy masina ary. Dia isika izao zany no atongava ny valim-bavaka, ny tsiraray avy no miandry ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. 9 koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na asaiko mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandingana ny oloko. Mahagaga hoe tonga Andriamanitra hamaly vavaka. Niteny tamin'ny Solomona izy tsy niteny izy hoe tsara ilay zavatra nomaninareo tena nafinaritra ny fiomananareo ny fety nataonareo teo ka tonga ako zao no ataoko anareo, tonga dia valim-bavaka, fitahiana, fiadanana, fahasoavana. Zany no resahana foana manko rehefa amin'ny olona hoe rehefa manatona an'Andriamanitra ka hiandry valim-bavaka tonga dia fahasoavana io, fitahiana io fa ny tenin'Andriamanitra nahagaga eto fa hoy izy hoe raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka. Midika izany fa amin'ny fanarahana ny tompo dia tsy tonga dia ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fiadanana
mandeha arak'izay tianao atao ianao fa ny olona manatona an'ilay pasitera anao dia nentin'ny pasitera mivavaka, nentin'ilay mpanompon'Andriamanitra mivavaka ny fiainanay dia niteny mihitsy izy ho avy ny fitahiana ao, ho avy ny fitahiana fa ny heno Andriamanitra. Fa misy fitakiana miandry valim-bavaka ve tsika dia ho hitantsika eo zany izy fa Andriamanitra manisy zavatra amin'izao fiainana izao hitantsika amin'izao fiainana izao miaraka amin'ny ity amin'izao tontolo izao izy no ahitantsika fahoriana fa matokifa za fa nandresy izao tontolo izao. Fa hitantsika fa amin'izao fiainana iainantsika izao dia miseho zany rehetra izany, miantona ny andro ka tsy misy ranomorana latsaka. Ny ainana izany rehefa tsisy ranomorana dia tena nitebiteby ary tsy midika izany fa tsy nivavaka na tsy niomana ilay kristianina nandritry ny andro mafana teo na hoe tonga ny orana tondradrano fa misy zany alefa asehon'Andriamanitra zany na saika mandany ny tany ny valala zany hoe misy ny mosary, misy ny fahoriana amin'ny sakafo, amin'ny mety manana amin'izao fiainana izao. Tena alefan'Andriamanitra zany. Raha mampiantona ny andro aho izy, za no ampiantona ny andro, za no mandany ny tany amin'ny valala ary anaterako areti-mandingana ny oloko. Mahagaga mihitsy zany hoe valim-bavaka dia Andriamanitra indray manisy areti-mandingana ho anaterany. Fa inona no takiany raha miandry valim-bavaka tsika dia izy hoe 2:7 izay haintsika tsara zany hoe fa raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy hanery-tena. Raha ny oloko io zany misy fampitandremana ihany hoe raha tena hoe olona izay nantsoina amin'ny anaran'Andriamanitra, io misy teny foana satria tsy ho tratra ilay fanazavana lava ny amin'ny hoe mahazanak'Andriamanitra antsika. Rehefa tenenintsika hoe zanak'Andriamanitra dia mienatra sy misalasala. Fa rehefa tena manolo tena mibebaka manara-dia ny tompontsika dia mahasahy hoe zanak'Andriamanitra dia izay ilay hoe olona nantsoina amin'ny anarany, izay ilay hoe tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanamasina. Dia inona nataony izy? Ho avy hanery-tena aloha. Izay zany raha miandry valim-bavaka tsika dia manetretena. Inona ilay fanetretena? Ohatra anankiray mba tsy betsaka ny fanetretena azo resahana hoe izay manery-tena no asandratra, izay manandra-tena no ahetry, izay teo lehibe aminareo sy Jesosy no aoko manompo azy rehetra. Ary na Jesosy ary dia nanasa ny tongony mpianatra, fantatsika tsara zany. Fa ohatra anankiray ao Matthieu 9:20 amin'io resaka fanetretena io. Vakitsika ny Matthieu 9:20 dia ho vakiko manomboka amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho. Eo zany aloha dia efa misy fanetretena miaraka amin'ny Jesosy. Efa miteny ny tompo hoe mipetraha aloha ny sasany aminareo dia mipetraka. Fa tsy miteny hoe fa maninona no napetraka izay fa maninona nareo vitsivitsy ihany no mandeha, fa izay ilay manaiky ny tenin'Andriamanitra. Jesosy eto no miteny dia manaiky ny tenin' Jesosy. Izay anisan'ny fanetretena voalohany. Vakitsika ny 9:30 ary nitondra any Petera mba amin'izy roa lahy zanak' Zebedeo izy dia nalahelo tampo sy ory indrindra. Efa nitenena teo moa zany fa raha misy fandaminana eo amin'ny fitantanana, amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny fitantanana dia mila manery-tena fa ny tompo no mandamina araka ny iraka ny fanamasina. Dia nalahelo tampo izy sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty mitoera eto ka miahary tory amiko. Mbola miteny ihany zany ny tompo, manao fandaminana mitoera eto, ndao tsika ary hivavaka. Mbola azavaina eo amin'izay avy eo ny hoe inona ny fitakiana hafa ao am-piandrasana valim-bavaka.
Fa le fanatetena no resahantsika eto a, manaiky ny fandaminan'ny tompo, andiny fahatelo sivy amby telopolo indrindra, ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka. Vavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Eto le fanantetena nataon'i Jesosy. Jesosy zanak'Andriamanitra, Andriamanitra dia niankohaka. Amin'ny fiteny hafa izy dia tena hoe nianjera tamin'ny tany dia metraka ny lohany tamin'ny tany zany tena hoe niankohaka. Ary tamin'ny fotoana io na ny atsembohan'i Jesosy lasa rà. Fa tena hoe niankohaka, mila maneritsy tena zany a. Zay tena hoe fanantetena eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka aminy a. Io dia ao anatin'ilay famarinana, fampaherezana antsika koa. Fa raha mivavaka amin'ny tompontsika, marina eo ny fiderahana, afaka mitsangana, afaka mandroaka ny devoly amin'ny fitsanganana. Fa ny fanantetena mandoalika mivavaka eo anatrehan'ny tompo, zany a tena hoe zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra. Ny olona indraindray dia noho ny fatahorana ny olona, fatahorana ny mpanjaka dia mandoalika maneritsy tena eo anatrehan'ny olona na mpanjaka. Mbola misy izao amin'izao fotoana izao, fa tamin'ny andro taloha izy ny tena feno. Fatantsika tsara fa Daniel sy ireo namany dia tsy nety niankohaka sy niandoalika teo anatrehan'ny olombelona, teo amin'ny mpanjaka. Fa Andriamanitra irery ihany no andôle antsika. Ary Jesosy dia niankohaka teo an'Andriamanitra ka nivavaka izy hoe aoka tsy ny sitrapoko, esorina amiko. Raha azo atao izy esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Zay zany ilay fanantetena koa. Efa misy programantsika, fandaminantsika ny amin'ny nametraka vavaka tamin'Andriamanitra, fa tsy ny sitrapontsika no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nametraka ny nampiantona ny orana izy, na nisy ny valala izy, na nisy ny arety mandingana, avy aminy zany ka aoka tsy ny sitrapontsika no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Andalovantsika zany ny kristianina ny fahasarotana eo amin'ny fiainana, ny aretina, fa sitrapon'Andriamanitra manana fomban'izy. Fa na izany koa ary efa nisy fampianarana ihany averina foana fa meny Jesosy fahefantsika. Jesosy efa niteny hoe mena fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany, dia meny antsika koa mpianatra kristianina dia mandehana fa izy mitory filazantsara ary mandroany ny asan'ny devoly mametra tanana marary fa ho sitrany ireny. Fahefana nomeny tompo zany fa manana ny sitrapony izy, tsy midika izany fa ho tanteraka araka izay sitrapontsika sy eritreretintsika, fa fantatr'Andriamanitra ny fomba fiasa. Zay zany no eo am-piandrasana valim-bavaka dia maneritsy tena, ary ny fanantetena voalohany dia ny mandoalika. Mandoalika moa zany inona atao hoe mandoalika dia ny vavaka. Ary aorian'izay Jesosy dia nandoalika mivavaka teo anatrehan'ny rainy. Dia taoriana kelin'izay ao amin'ny ten'Andriamanitra zany ny 2:4 hoe izay olona natsoina amin'ny anarako dia haneritsy tena ka hivavaka. Zay zany fitakiana faharoa eo am-piandrasana valim-bavaka, mivavaka ihany koa. Na efa napetraka tamin'ny tompo ary na mbola tsy mivavaka nareo izy dia efa fantatry ny ray izay tokony ho anareo. Na rehefa mivavaka ianareo dia efa minoa, fa tian'ny tompo hoe manetretena, miandrasa, ampanetretena ary mivavaha mandrakariva mba tsy ho reraka. Izay hoe niasan'ny Artoro ny mpianany niandra valim-bavaka. Mafy ny nahazo an'i Jesosy tamin'ity alohan'izy ho faty, misamborana azy tamin'ny fotoana io. Ary tena niteny mihitsy izy hoe ory, tena malahelo ny fanahany sy ny fony. Mafy ny nahazo azy fa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy ary nivavaka, nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika zany eo anatrehan'ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia mila maneritsy tena ary indrindra mahery, miaro toro, miareta toro mivavaka nareo izy mba tsy hidiran'ny fakapanahy. Ny fakapanahy io dia vetivety mihitsy amin'ny fomba rehetrarehetra. Ny devoly izy dia mierina tahaka ny liona, miandry eo am-baravaran'ny fonao. Rehefa tsy azony amin'ny zavatra anankiray ianao, tsy azony amin'ny vadinao, tsy azony amin'ny zanakao, amin'ny asanao, amin'ny fiainanao isan'andro, hitadiavany hevitra foana ianao amandriana anao. Amandriana antsika zany tahaka ny nanaovany an'i Jesosy, fa mila mivavaka mandrakariva
dia miomana, manery-tena, ary indrindra koa hitady ny tava kosa izy a, mitady ny tavan'Andriamanitra zany a, zay ilay hoe mazoto mamaky ny ten'Andriamanitra. Mazoto mitady an'Andriamanitra. Raha tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra tsika, ahoana moa no ahafahantsika mandresy? Tsika hozy izy tsy miady amin'ny nofo amandrà, fanapahana eny amin'izao tontolo izao. Zay mila fantatsika zany. Raha misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika, ady hatrehantsika eo amin'ny fiarahamonina, tsy ny nofo amandrà no iadivantsika fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka dia vakiantsika zany any amin'ny manasa anao hamaky an'izany a, any amin'ny Efesiana 4:1. Dia raiso daholo izy ny fiadiana, misy fiadiana maro ao a, anisan'izany ny finoana, ny vavaka, indrindra ny tenin'Andriamanitra. Mila mandray ny tenin'Andriamanitra, mafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika, ahafahantsika mandresy, manala ny asan'ny maizina rehetra, manapatapaka ny asan'ny manakana ny fandrika sy ny zana-tspika ny Satana hozy izy. Anery-tena hivavaka, hitady ny tavako. Ao anatin'izany koa ny vavaka, amin'izany mitady ny tavan'Andriamanitra zany araka ny teny teo a, dia miezaka hoe inona moa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha misy fahamarinana tenenina amintsika dia manaiky. Misy fandaminana ataon'ny Tompo dia manaiky. Dia indray misy fahamarinana efa ambara fa zao a no ahafahantsika mandroso, andraisantsika ny fanahy masina, azahoantsika ny valim-bavaka. Dia ny olona miteny fa ny anay izao no mahazatra anay, izao ny fomba anay a, ary mampalahelo io. Misy toriteny sy fampianarana maro ny amin'ny fanompoan-tsampy. Tehirizina ny fanompoan-tsampy, zay avy any amin'ny faritra tahak'izao a, zao ny fiainanay a, zao ny fiavianay a, zay taranaka zao a, dia tsy azo ovana. Na dia efa kristianina manara-dia ny Tompo ara, dia matahotra na tsaha na tena hoe mankatoa mihitsy ny amin'ny fombafomba izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Zay a ilay hoe mitady ny tavan'Andriamanitra, dia miala amin'ny ratsy fanao izy. Fa efatra zany a, miala amin'ny ratsy fanao. Miala amin'ny ratsy fanaony. Zay a, vao hiaino dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hasitrana ny taniny. Inona ilay ratsy fanao a? Inona mahatonga ny olona hoe tsy azo valim-bavaka koa zany? Ankoatran'ireo zany a, dia vakiantsika ny amin'ny Isaia 7:50. 7:50 ho vakiako hatramin'ny 1 ka mety ho faranako any amin'ny 1:10. Azavahantsika mihitsy hoe inona ilay mitady ny tavan'Andriamanitra sy miala amin'ny ratsy fanao. Mbola misy koa any amin'ny Efesiana 4:4 avy eo, fa zay aloha no vakiantsika zany amin'ny Isaia 7:50. Hoe inona no mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly vavaka na manakana ny valim-bavaka? Dia hoy ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy: indro ny tanan'ny Tompo tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy ralo-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Ka dia tsy miaino izy, ary ny tananareo dia voaloto amin'ny rà, ary ny ratsan-tananareo amin'ny heloka. Ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny araka izay mahatoky. Matoky ny tsy izy sy miteny zava-poana izy, toritoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana. Mikotrika ny atodin'ny menarana izy, ary manenona ny tranokala izay homana ny atodin'ireny dia ho faty, fa raha potriny dia menarana no poritsaka avy ao. Ny tranokalany tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahatafy azy. Ny asany dia asa fampahoriana sy asan-doza no eo an-tanany. Ny tongony miriotra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravahana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany,
ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany, lalana miolakolana ny lalany, ary ka na iza mandiha amin'izany, izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny famarinana tsy mahatratra antsika. Miandry ny mazava isika, nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny maizim-pito ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-vindrona tahaka ny jamba isika, eny mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso, tafitohina amin'ny tatavovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala. Miandry ny rariny isika nefa tsy misy, ary ny famonjena nefa lavitra antsika izany. Azo vakiana hatramin'ny farany fa tena izany mihitsy hoe maninona tsy tonga ny valim-bavaka dia noho ny fahotantsika, noho ny tsy fahamarinantsika, noho ny tsy fahatanterahana. Efa ambara amintsika izany izay hoe mila manery tena tahaka an'i Jesosy Kristy, manery tena miala amin'ny firehariana, miala amin'ny fakapanahy koa matetika hoe efa napetraka tamin'ny tompo io, efa napetraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io. Efa nentin'ny ranona mihitsy izy mihitsy, olo ohatran'izao mitondra am-bavaka azy, fa mila manery tena, indrindra ny tsiraray avy. Tsika izay natsoin'ny tompo, tsika izany kristiana tsiraray avy, izay tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina, manery tena dia miandry ny valim-bavaka, mivavaka, ary mitady ny tompo, mazoto amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, ary koa miala amin'ny ratsy fanao. Mbola tohizantsika amin'io ratsy fanao io, amara-paranantsika anazy ihany koa eo amin'ny Efesianina toko fahaefatra. Ny Efesianina toko fahaefatra azo vakiana hatrany am-boalohany, fa raisitsika manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Andiny fahafito ambin'ny folo no andraisantsika anazy, ka hatramin'ny farany mba ahitantsika hoe inona moa izany hoe ratsy fanao ihany koa izay tokony ialana. Eto ny lohateny ary dia fantany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fikainana araka ny mahazanaky ny mazava. Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny tompo ny tsy mba andehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny saina, fa efa tonga maizi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny amafin'ny fony. Dia olona tsy mahalala henatra intsony, ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fiheremana. Fa nareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka atao aminy no nampianarana anareo araka ny famarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga, ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka tsy nangalatra izay angalatra intsony, tsy angalatra intsony, aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony azafady, fa leo ikely-aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy haloaka ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana, mba ahazoan'ny miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra, sy ny fahavinirana, sy ny fahatezerana, sy ny fitabatabahana, sy ny fitenenan-dratsy, ary ny lolom-po rehetra. Ary aoka samy hialemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Izany
mitovy mihitsy. Mitovy zany miditra somary amin'ny antsipiriana antsika fa raha tena haka ohatra amin'ny fiainana andavanandro antsika dia mbola ho lava ny amin'izany hoe tsy amin'ny fiandrasana valimbavaka izany. Ka dia hoy ny Tompo amin'ny 5:20 iny zany hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanery-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, izay izy vao hiaino dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny. Efa mifontsika izay, misy famelan-keloka aloha zany eo amin'ny fiandrasana valimbavaka, izay vao anasitrana ny taniny any vao tena tonga ny valimbavaka. Ka dia mila miomana antsika, mila miandry. Any amin'ny Apokalipsy any dia efa miteny mihitsy koa ny Tompo fa tsy ho an'ny olona ao anatin'ny fahotana, fijejojoana sy ny fanompoan-tsampy sy ny fijangajangana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika kristianina dia miandry ilay fanjakan'Andriamanitra hanampanantenan'ny Tompo. Tsy ho amin'izao fiainana izao ihany no andrasantsika valimbavaka, fa ny valimbavaka voalohany andrasantsika dia ny fiverenan'i Jesosy eo amin'ny rao an-lanitra. Ka tsika izao zany dia miomana mandrakiriva, miambina mba tsy isika tsirairay avy no tavela fa mba ho tafiditra eo anatrehan'ny Tompo. Raha tonga izy eny amin'ny rao an-lanitra dia ho tafakatra, ary raha mbola tsy tonga izy dia hahita ny voninahiny amin'ny fotoana izay iantsoiny antsika ihany koa. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mahay reza Tompoko, mahazao, mahareta amin'ny fiandrasana ny valimbavaka ary arao ny tenin'Andriamanitra, manetretena, mivavaha, mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, indrindra fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary miala amin'ny ratsy fanaozy izy dia hiaino antsika izy ary hame antsika valimbavaka sy hamela ny helokantsika tsirairay avy. Misaotra indrindra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Amen.